Revako malala amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Any amin'izay misy an'Andriamanitra no misy fiainana. Any amin'izay misy an'Andriamanitra no misy fiainana. Zany no misongadina amin'ny finainantsika anio. Levitikosy 9:20, ny 1:1 hatramin'ny 5. Any amin'izay misy an'Andriamanitra no misy fiainana. Misy fiainana na ny fahavelomana. Hitantsika eto amin'ity mofinaina ity fa maneho teny fandraharan'Andriamanitra. Eo amin'ny 9:7 manao hoe aza manao araka ny fanaon'ny Egypta ary aza manao araka ny fanaon'ny tany Kanana. Ny Egyptianina sy ny tany Kanana dia tany tsy misy an'Andriamanitra. Ny Zanak'Isiraely no nitondra an'Andriamanitra tany. Nentin'i Mosesy tany Egypta ny anaran'Andriamanitra saingy tsy ninony. Ary ny Zanak'Isiraely no nitondra an'Andriamanitra tany amin'ny tany Kanana. Fa raha ny fiainan'izy ireo teo aloha dia fiainana baribarianina, fiainana feno fahavetavetana lavitra n'Andriamanitra. Asehon'Andriamanitra mazava tsara mihitsy eto amin'ity mofinaina ity ny fanambaran'ny tenany, ny MISY azy Andriamanitra ka hitenenany hoe Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Verina matetika izany eto. Tsy mitovy amin'ilay mponina tany Egypta na ny mponiny tany Kanana fahiny. Ireto vahoaka izay anjakan'Andriamanitra ireto, fa mponiny teny fikasana. Dia ilay teny fikasana niorina tamin'Andriamanitra sy tamin'ilay vahoaka voafidy. Izany no mahatonga an'Andriamanitra tsy misalasala miteny fa ny fitsipiko no harahinareo, ny didiko no hotandremanareo, hanarahanareo azy. Tandremo ny didiko sy ny fitsipiko. Ao amin'ny fitsipika sy ny didy mantsy no misy an'Andriamanitra. Ao amin'ny fanarahan'ny vahoaka ny fitsipika sy ny didin'Andriamanitra no misy an'Andriamanitra, ka ao amin'izay manaraka ny fitsipik'Andriamanitra no mahita ny fahavelomana, mahita fiainana. Araka ny teny eto manao hoe raha mahatandrina izany ny olona dia ho velona amin'izany izy. Raha mahatandrina izany ny olona dia ho velona amin'izany izy. Revako malala amin'ny tompo, mazava ny hevitra tian'Andriamanitra songadina fa izay tsy misy an'Andriamanitra dia fahafatesana no iainana. Maty fahavelona izany ary tonga lavitra an'Andriamanitra ireo rehetra mpisaraka sy mpiala amin'Andriamanitra na mpivadika amin'Andriamanitra. Fa ireo izay fatra-pitandrina ny teniny, ny didiny, ny miazona ny teny fikasana izay efa nifanaovana dia hita fiainana amin'Andriamanitra. Ny tontolon'ny soratra masina manontolo revako malala dia mampiseho fa ao amin'Andriamanitra ny fiainana. I Jesosy Kristy mihitsy aza moa no efa miteny eo amin'ny filazantsara araka ny Jaona 4:40 manao hoe Izaho no fiainana. Any amin'ny 10 dia tenena fa zaho avy mba hananany fiainana sady hananany fiainana be dia be. Andriamanitra velona ny Andriamanitry ny Baiboly. Tsy Andriamanitry ny maty izy, ary tsy Andriamanitra nijanona tany amin'ny fahafatesana, fa tonga hatrany amin'ny fahavelomana mihitsy.
koa zay rehetra manaraka azy, zay rehetra mankatony ny didiny, manao ny sitrapony, miaino ny feony, dia ataony velona tahaka azy. Araka izany dia mazava fa ao amin'ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra no misy ny fiainana. Ny tenin'Andriamanitra mihitsy no fiainana ho antsika. Ankehitriny sarotra ny miaina, miakatra ny vidim-piainana, miakabidy ny fototry ny sakafo, na ny vary zany, na ny mofo zany, samy miakatra zay tsy izy ny vidiny. Haitsika tsara ny tenin'Andriamanitra fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra, koa andere ivelomana ny tenin'Andriamanitra hahazontsika fiainana. Fiainana tsy vonjy tavanandro, fa fiainana maharitra. Andere ivelomana ny tenin'Andriamanitra mba hamirapiratany fiainan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ka tsy ferinaina lava noho ny amin'ny izao fahoriana mahazo ny tany izao isika, ka natoinana toe-javatra miseho ety dia tsy ampihetsi-bolo mason'ny mpino zany, satria efa mamirapiratra aminy ny fiainan'Andriamanitra. Miantso antsika ny tenin'Andriamanitra ry havako, efa vonona amin'ny tompo sy ny fiainana entiny, efa mitondra fiainana be dia be izy ary efa resy ny fahafatesana tamin'ny endriny rehetra. Anjarantsika sisa no andray na tsia izany fiainana izany. Anjarantsika sisa ny mivelona amin'ilay tenin'Andriamanitra izay omeny sy zarainy amintsika maimaim-pony. Ndao ary ndrao isika izay milaza, isika izay anaterakira indray no milaza tsy mahay mihira, ndrao isika hanao toy ilay fitenenana manao hoe mandrarak'ilombian-doha, fa efa nampanaton'Andriamanitra antsika ny fiainana dia ny teniny, ary ao amin'ny teniny no ahitantsika an Jesosy velona. Izay misy an'Andriamanitra no misy ny fiainana, fa izay lavitra an'Andriamanitra dia lavitry ny fiainana, mivara makany amin'ny fahafatesana. Safidio dia ny anio ary havako, mifidiana ny fiainana dia ho velona ianao sy ny taranakao. Dia an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra, rainay tsy toy ilay fiainana be dia be natolotra ho anay, fiaina-tsambatra, fiainam-pahasambarana, fiainam-piadanana, fiainam-pitahiny, fiainana tsy tahaka ny an'izao tontolo izao. Misaotra Tompo fa nomenao anjara izay, indrindra ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny ary izay dia mivavaka aminao, ny amin'izay ahafahanay miatrika ny fiainana andavanandro, ta io ny asany tsiraray avy, ny fiariana izay ataony, ny varotra tanterahany, ny fiompiany, ny famboleny, ta io ny amin'ny fandrarana samihafa izay ataony mpino mba hiavaka amin'ny fandrarana izao tontolo izao, anehoana mpanaradianao marina tokoa. Dia mivavaka izahay Tompo mba haneo sy ho reharehanao Kristy, mba hahafahany mirehireny aminao ihany koa ny fiainany tsiraray avy. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany. Misaotra Andriamanitra. Amen.